Forza là! Sao a? Avokoa ny zavatra mety ho hitanareo eo. Tena milay be! Tena... Lasa indray zao e! Yo! Iaraka hitanareo ohatr'izao a, dia aty anjiro indray aloha zay zao. Eto alohany devoan'ny garananjiro reto za. Ity zao misy anana train anankiray. Tsokina moa ny plateforme tsy fantako. Dia ny alohan'ny ahatongavanay taty dia naka taxi brosy tery Pasapitra zay. Taxi brosy Moramanga dia frais anay 8,000 mandrapahatonga taty. Dia netsetsena tato an-tsenananjiro satria sabotsy androany tsenananjiro dia zay koa moa ilay ilasy hanao campement aty dia vidy taty zay netsena dia manomboka eto ny randonnée anay eto. Dia hitanareo ry tendrombohitra ohatran'ny pika be io any zany ilay hoale rehefa eo dia mbola hiakatra sy ohatr'izao dia zahay fa manomboka aloha mandeha tongotra be courage be tsika. Dia rehefa avy nandeha platy eo zay dia miakatra amin'ity fiakaran'ity hijerany zany la boucle zany. Rehefa manao randonnée moa zany dia tsy maintsy misy fiakarana kely ohatr'izao. Manila amin'ny tanina fa somary malama le lalana ty fa le vue kosa aloha zalahy milay Subirnareo raha teneniko aty anatiny aty misy framboise ohatr'izao. Sara tsy nalala hoe misy framboise sauvage ohatr'izay aty ao Madagasikara. Ireto maki toy zany dia mbola dia tongotra be foana nandeha foana dia foana fa voky ny paysage ny maso aloha dia teto nanao pause banane kely sady miprofity an'ilay cascade voalohany ity. Rehefa avy nandeha randonnée adiny efatra zay dia tonga aty amin'ny titerany ity. Eto amin'ity piscine naturelle ity misy cascade ry apity ry dia eto zay ny hanao campement amelatra tao teto zay eto ny atory amin'ny sakafo sy ny sisa fa akaina aloha. Rehefa avy namelatra tante dia nampirehatra avy zay andrahoana vary atoandro. Rehefa avy ny sakafo atoandro zay dia alohan'ny profitena an'ity cascade sy ity rano ity dia hanao exploration manodidina aloha fa ary ambany ary misy cascade mbola ngezana ity dia hiaraka ho jerisika hoe mety ahoana ny io amin'izany. Dia tsy mety vita mihitsy moa ry zalahy ity randonnée ity fa zao za zareo tena hoe be vertige be dia isaka miampita amina zavatra ohatr'izao dia tena matahotra be foana. Dia tonga eto amin'ity cascade tena ngeza be ity zay ity no antsoina hoe Andriamamovoka. Dia avy eo teto amin'ity piscine naturelle teto ity no namarananay journée androany sady miprofite lomano no nilalao an'ity cascade kely mahafinaritra be ity zay. Dia toy izay sy toy izay ry zalahy ny
première partie ny vidéo taty anjiro aloha raha toizako manko le izy dia tena lava be dia lany ny crédit anareo dia amin'ny deuxième partie indray ny fotoana manaraka aty anjiro ihany fa tsy hoe andeha hoaiza fa mety vidéo hafa indray aloha ny amin'ny tsy haiko na amin'ny herinaratra na amin'ny tababolana any amin'ny toerana hafa dia atao amin'ity tonto milay be ity a mbola vo maraina be zao vomifo mihitsy zay amtanao mbola vo ny inona manarany ity sac de couchage ty mbola fotanotana dia afatra farany ho an'lisany a tongava aty anjiro a milay be aty a manao randonnée a mahita cascade a misy zavatra milay be koa ho hitanareo na deuxième partie dia aza tiano ny mandeha voyage pisa be